Nalagyan pa ng pulisya kami kayo. Simpuan ka po luang ti. Simpuan sila simpuan. Ya, salamat tsika manaraka amin'ny pejy asitsika fiverenany foana izy ity satria le resaka mamay be eto amin'ny tanàna zany inona moa zany le mamay be fa ny resaka alajaza zany zao sy ny fangaro amin'ity lasa resaka hoe fitsaram-bahoaka tena lasa mivoana be zany le toetra raha tena efa mila tsy ho voafehy intsony zany raha hoe fijeriko anazy ohatrany tsy voafehy intsony le izy de iza moa no nahatonga an'izany fa tsy tsika menakavy ihany tsika rehetrarehetra ihany no mahatonga an'izany satria ny toetra aseho antsika zany de lasa mamevahana an'ireo mpanao ratsy indray mamevahana tsika ary tsika malemy loha kely tsika miala tsiny amin'ny fitenenana fa tena zay malaza anazy ny fahavendrana tsika no araraotin'ny hafa hoentina anaovana korotana eto amin'ity firenena ity inona le hoe fahavendrana tsika abedin'ny olona kely ao tsika de anaovan'ny olona resaka maizimaizina tsika de variana de mironany amin'iny daholo de tsisy mampiasa ny saintsony fa mampiasa ny fony ny fotsika zany no mibaiko atsika ao anatin'izay ka tadidio fa ny zavatra rehetrarehetra atao rehefa ny fonao no mibaiko anazy de tsisy mandeha amin'izay laoniny io fa aoka mba le saina no mibaiko apetrako le fanontaniana hoe fanontaniana voalohany aloha zany ho apetrako atsika mety amintsika ve raha atao fanjakan'ny barony eto Madagasikara akasitrahantsika ve zay azaka atsika ve zay tsika rehetrarehetra no ametrahako an'izay fanontaniana zay valeo amin'ny commentaire raha mety aminao le izy na tsy mety aminao dikan'izay rehefa fanjakan'ny baro zany rehefa fanjakana tsy misy lalàna zany no atao de aza mitaraina tsony rehefa ao arinao ho tratran'izay tsy fanarahan-dalàna zay zay antra aminao ianao amin'ny endry maro mihitsy io mety ianao koa mivoatondro molotra ao arinao satria mety misy olona tsy tianao de ho tsarain'ny vahoaka koa ianao vonoan'ny olona eo ny havanao mety ho tratran'izany mety amintsika ve zay zavatra zay fa raha ohatra hoe mety amintsika zay zavatra zay mantsy de tonga de tapahana ny video tsy miresaka tsony raha tsy mety amintsika zay zavatra zay dikan'izay tsy maintsy miroso amin'ny ara-dalàna zany tsika tsy maintsy miroso amin'izany hoe firenena misy lalàna zany Madagasikara tadidio tsara fa ny tsy ao antsaitsika de zao tamin'ny fitondrana teo aloha nisy an'ireny alatr'olona sy alatra zazavavy reny inona ny zavatra mitranga ary efa naharaka an'izany daholo tsika fa familiana heritreritra le izy na ataotsika amin'ny teny frantsay hoe déviation le izy satria tsika variana ty amin'ny tranga malazalaza mahorakoraka iny fa mivoaka ny 75 kilo amin'ny volamena ary ambadika ary voaka ny 35 kilo voaka ny trafikana sokatra sy ny sisa zany avilivilin'ny sasany ihany zany ny saitsika za tsy mandà hoe misy ireo resaka alajaza io zany misy zany hoe fangalarana atao sy ny sisa mialatsiny amin'izay fiteny zay fa tsy maintsy resaka atao zany satria zava-misy eto amin'ny firenena mety misy zany any ambadika any fa aokony koa zany le finiavana fotsiny anankirotana sy le finiavana fotsiny hoe amboly zavatra anankiray mba avarim-bariana an'ireto malagasy reto ahafahanay mamoaka zavatra arena kibon'ny tany sy ny sisa tsy fantatra zany heritreritra zany ary azo raisiny zany fa mitombona satria zavatra efa nisy le izy fa tsy hoe zany mamorona fa zao iverenantsika kely le zavatra nitranga tany mainty rano zany rehefa nanao publication mantsy tao amin'ny Facebook de maromaro zany ny olona niteny tao hoe ohatran'ny raha fijeriko anazy zany de makasitraka be an'iny fitsaram-bahoaka navoaka tao amin'ny polisy iny de misy mivoana mihitsy moa zany ao anatiny misy mavita manopa misy miteny ratsy fa isaorana anareo zany raha zay ny fatakaran'ny sainareo amin'le izy misy ny manambany hoe dondrina fa ianao manam-pahaizana be zany tsy manino zany fa mahagaga fotsiny hoentinao aiza le fahaizanao tsy mbo hoentinao anarenana ny firenena fa anaovanao resaka ohatr'izany ao anatin'ny faneho-kevitry ny hafa de zavatra nitranga tany mainty rano iny zany sanatry de sanatry tsy fiarovana ny mpanao ratsy averiko foana zany iza ny aro an'izany mpanao ratsy zany fa kosa le zavatra mipetraka zany hita foana hoe misy tsy normal zany de tsy maintsy maneho ny hevitra zany fa tsy hoe miaro an'le mpanao ratsy kosa sanatria iny lehilahy iny araky ny angom-baovao rehetrarehetra za moa zany de fa tena hoe nitsongotsongo vaovao teriseri mihitsy hoentina hanamarinana alohan'ny tenenana fa tsy mbola nahita vaovao mihitsy ny teny
fa hoe tratram-body omby le lehilahy namono anazy satria raha tratram-body omby zany izy nisy olona nahita de apetraka amin'ny fanontaniana raha ohatra hoe tratram-body omby namono an'le vehivavy mpitazona cache-pointe izy ka nisy nahita maninona zany reo olona reny tsy ni-intervenir hoe nanakana na atao hoe raha tsy navita nanakana de maninona le olona milaza fa nahita tsy nandeha nampandremy manam-pahefana hoe misy vonon'olo ohatran'izao ary de ianona no tsy nisy zavatra nitranga ohatr'izany zany teo fa ny zavatra hita farany tao anatin'ny haingom-baovao de hoe nisy nahita fa io lehilahy io niaraka farany tamin'le vehivavy niaraka fotsiny tsisy nilaza eo na hoe izy namono ary le vehivavy zay ny haingom-baovao marina hoe le vehivavy angeka roa andro taty aorinany nahafatesany vao nisy nahita ny vata mangatsikany dikan'izay zany tsy fantatra hoe iza le nanao anazy fa ity lehilahy voatazony ity zany no nisy nahita fotsiny niaraka farany taminazy izany no natonga ny polisym-pirenena naka anazy mba hanaovana fanadihadiana ary nitazonina tao amin'ny poste de police tany Mainty Rano. Dikan'izay zany hatreto aloha zany tsy nisy manamarina fa izy no namono, tsy fantatritsika marina mety izy no namono mety tsy izy fa ny zavatra mazava aloha zany hatreto de hoe tsy nisy nafantatra hoe izy no namono ka izay no mahatonga ny polisy tompoko hanao fanadihadiana lalina. De eto amin'izay zany vao naheno amin'izay zany ny fianakaviana de nitarika olona andeha ao amin'ny poste de police no entina tao moa zany ny razana. Mbola ao niveau antsika vahoaka fotsiny ty resahako ty no entina tao ny razana de tsy nanaiky zany raha tsy navoaka le lehilahy ho anaovana fitsaram-bahoaka. Iny moa zany izy natao fitsaram-bahoaka iny maty dorana velona zany de eo zany le filazana maty miaraka aminazy zany ny fahamarinana, ilay fahamarinana zay tokony ho fantatritsika hoe iza marina le nanao, izy marina ve sa matimaty foana iny lehilahy iny fa le tena mpanao ny riariany hatramin'izao satria maty moa zany tsy miteny le tovovavy maty tsy teny tsony hoe ianona namono anahy izy tia konkoa zany zay na ihina vo aroroy de maty koa zany izy tsy afaka niteny tsony hoe zany tsy namono an'izany na mety mahafantatra izy hoe ianona niny namono an'izany tsy fantatra fa itsika zany no mipetraka eto amin'ny plasin'Andriamanitra eto zany manala ny ain'olona mba tsy afahan'ny olona io tsony ny aina eto ambonin'ity tany ity. Tsy haiko raha takatrareo ny anatin'ny voka-dratsy be an'le resaka hoe fitsaram-bahoaka zany ary manasa anareo hijerany vidéo tao aloha efa niresahako zay hoe inona ny tena voka-dratsy an'le fitsaram-bahoaka. Meko ohatra anankiray ihany koa nareo nitaraina teto amin'ny Facebook teto konkoa le tompona orinasa kely anankiray mpanao tsy haiko pizza le izy de manana livreur reo de ny livreur ny zareo rehefa nanontany ankizy hoe aisaka ilesa le toerana ohatran'izao de nanoro le ankizy hoe fa misy raha matoa avy ery ambony ery tsy mahafantatra ny resaka ifanaovan'ireo koa tonga de midradradratra mpangalatsasa saika maty ny fitsaram-bahoaka tao konkoa le lehilahy iny raha tsy nivoaka teo le client anaterany an'le livraison hoe zany client fa manao livraison aty amiko izy teo zany vao marina fa raha tsy nisy zany zay zavatra zay matimaty foana ny daroka sy ny zavatra nitranga teo indray zany le lehilahy de olona tsy manatsiny zany ao anatin'ny tondromoly no maty. Zay mahatonga ana miteny anareo voka-dratsy n'io fitsaram-bahoaka io fa eto de manentana koa zany ary afaka mihaino tsara n'izany angamba ny mpanao lalàna fa sy tsika rehetrarehetra zay voakasika zany fa ny olona manao an'ireny tompoko azonao toriana tsara ohatran'le ramatoa nanondra le livreur teo zao raha zany teo amin'ny toeran'le livreur azoko toriana tsara iny olona iny satria tentative d'assassinat zany raha nisy namono teo atsiny nanony ny avy aminy ary accusation sans preuve zany hoe fanendrikendrihana tsy mana-pirofo azan-davitra fotsiny izy mahita le olona miresaka amin'le ankizy de lazainy fa mpangalatsasany fa niresaka mandeha ao ary tsy fantany kory tsisy hoe action inona ny hoe action inona zay zany le hoe maivandomy tsara zavatra tsy haiko raha azonareo le izy mety betsaka ihany nareo ny sorena satria nareo le mankasitraka an'le fitsaram-bahoaka no le fonareo kely ohatran'iny mitepy ohatran'iny no le atodohanareo tsy mahay mandinika tsy mieritreritra fa tonga de ny anao zavatra grandiose be fotsiny zay mbo hainareo ary efa niteny fa mba jereo anie le sokajin'olona manao an'ireny famonoana ao anatin'ny hoe sakoroka ohatran'ireny mahita tsara nareo fa sokajin'olona ahoana misy karazan'olona misy izy ireo misy le olona te iorakoraka fotsiny mampirisika fotsiny mba entanetana an'le fo kelinao de misy le olona tena hoe mahafinaritra anazy fotsiny mahita olona voadaridarika sy anio de ohatr'izay misy karazan'olona mihitsy ao ary misy olona le karazany mihitsy hoe tena faly mamono anao fotsiny ka zany zany le anetanako atsika hoe imaginenareo ve ne tena faly mamono anao fotsiny ka zany zany le anetanako atsika hoe imaginenareo ve manao fitsaram-bahoaka io fa hoe ampisin'ny filaminana zany zavatra zany ekeko fa maty ny havanareo fa eto mbola tsy fantatra hoe iza ny namono le lehilahy io ve ny namono satria de nareo tsy te hiandry ny fahamarinana tsy te hiandry ny fanadihadiana nareo andeha tsy hiditra tsony alohany amin'le resaka hoe fahatokisana na tsy fahatokisana ny mpitandro filaminana sy fitsarana tsy hiditra n'iny aloha fa nresahako foana iny tamin'ny vidéo tao aloha afaka jerenareo zay.
fa eto zany le hoe ianareo tsy mahandry ny marina tokony hivoaka hoe iza marina le namono de vonoanareo koa ny havan'ny olona. Matiny ianareo tsy manamaivana an'izany fa nareo mamono ny havan'ny olona zay mbola tsy fantatra hoe meloka sa tsy meloka de nareo veritreritra fa ilamina ny tanàna. Ny havan'iny olona iny koa mety mbo malahelo ny havany vonoanareo ny doranareo velona teo, tsy nisy nofo alevina tsony fa mety taolana sisa ny rofina teo na vovoka de mety alahelo koa ny havany de tadidio fa ny havany malahelo mety efa miala tsiny fa zany zavatra mety hitrangy zany. Zay le resaka baribarianina tianareo isy eto amin'ny tanàna hoe samy hanao fanjakany mibaroa. Rehefa malahelo amin'izay koa ny havany satria nanaovanareo an'iny fitsaram-bahoaka iny de tadidio fa ianareo havan'le maty vehivavy iny indray anaovan'ny havan'ny io lehilahy io vengeance indray nareo de ho avy indray koa mety misy ho faty indray nareo de ho avy koa ny an'io de hanao vengeance aminareo de mandra-pahoviana zany fa tsy lasa hiady hatrany hoe tsika menakavy hifamono an-toerana eto tsika menakavy. Zay nge le tenenako anareo hoe tsy takatrareo mihitsy ny voka-dratsy mety ateraka izany fitsaram-bahoaka tsy ampihevenana zany. Tsy miteny aho zasiana ny fitsaram-bahoaka tena tsy afianiko anareo fa nandray makasitraka an'ireny hoe alao atao an'izay fa raha tsy zany tsy fay. Fa za kosa aloha tsy tody any amin'le famonoana olona mihitsy iny zao anisan'le lehilahy miborina sofina iny tena akasitrahako mihitsy reny raha ohatra le lehilahy iny ka tena hoe nanao zavatra ratsy. Akasitrahako reny tapahana ny sofiny fitsaram-bahoaka ihany zany fa tsy tody any amin'le akta hoe tena afatesana iny olona zany. Tadidio fa itsika rehefa manao zavatra ohatran'ireny de sady fahamaizana reny zany hoe mifono anatra zany, anatra ho an'ny mpanao ratsy anatra ho an'izay mbola mitady anao. Zany nge no eto mpanjaka taloha fa tsy hoe andeha amonoana olona hoe tena ho fitaina tsika iny indray tsy itovizatsika amin'ny mpanjaka tany aloha iny satria tany olona mbola tsy civilize ny tany fa itsika efa olona civilize manana saina afaka nandinika, manana sofina afaka hien'ny fahamarinana ary manana vava afaka hiteny ny zavatra tsara. De nisy niteny ihany nareo tao hoe tsy ianao mipetraka any amin'le toerana ka tsy hainao fomba hifatondrana aty fa efa nanaiky an'izany mihitsy ny manam-pahefana amin'ny dinabokon'olona. Eny dinabokon'olona ekeko zany fa tadidio fa na aiza ianao mipetraka na ny varatra ianao na ny atsimo ianao na andrefa na atsinana ianao mipetraka ny fahamarinana tompoko de anankiray ihany ny fahamarinana fa tsy hoe isaky ny faritra de manana ny fahamarinana hoe aty iny anay ny fahamarinana anay. Ary ny lalàna ny ametrahana ny lalàna zany de marimaritra iraisan'ny rehetrarehetra ahafahana mifeha ny zavatra rehetrarehetra zay iainana eto amin'ity tany ity. Za tsy miteny hoe ny lalàna de hoe marina zato isan-jato fa ny fahametrahana an'io lalàna io zay eken'ny rehetra no entina manakaiky an'le fahamarinana de mipetraka ihany le fanontaniako tary aloha hoe tiatsika ve zany le hoe ho bordel tsy misy lalàna fa ho tany fanjakany mibaroa satria tsy raha rehefa tsy asiana zany ny lalàna rehefa tsy hoekentsika intsony ny lalàna de tadidio fa ny tsiraray amintsika de samy manana ny atao hoe fahamarinana. Za manana ny fahamarinana zay ana iveriko anahy, ianao manana ny anao, ny sasany manana ny anazy ka rehefa misy ny zavatra tranga anankiray de samy te hamoaka ny fahamarinana an'io ary tsy anaiky ny hafa mihitsy za tsy anaiky ny anao, ianao tsy anaiky ny anahy satria amiko de ny anahy marina. Zany ny tranga ny zavatra iseho raha ohatra ka tsy ekentsika le lalàna zay marimaritra iraisana ka raha am'zany ny idirantsika de ikorotana ambony ambany eto ifamono de averina foana zay fanontaniana zay samy mamaly an'izay nareo izay ve ny tianareo atao fanjakany mibaroa le izy fa tsy hoe za miseho manam-pahaizana na hoe za no inona raha hoe miteny an'izany fa amin'ny maha-olombelona lôzika zany amin'ny malagasy anahy mipetraka eto Madagasikara de manana ny lalàna ny Madagasikara de lôzika zany. Ny firenenanay manana ny lalànany fa na misy samihafa raha ny firenena ka samy manana ny lalànany tadidio fa rehefa mifandinika ireo de mitovy ihany ny fahamarinana ray foana ny fahamarinana eto ambonin'ity tany boribory ity. Zay entina hampieritreritra antsika malagasy rehetrarehetra fa idirako indray mbola idirako foana koa ny resaka hoe mpitandro ny filaminana. Mbola namaly ihany ny commentaire maromaro tao anatin'ny publication zay nataoko hoe tianao zany ny iverenany ohatran'ny tany Kongo sy anona ohatran'izay hoe andeha hitifitra vahoaka le mpitandro filaminana. Tsy nakasitraka ny zavatra nitranga tany Kongo rasa tsy nakasitraka satria raha tsaroantsika tsara ny fomba nitifiran'ny mpitandro filaminana gendarmerie moa nanao an'ireny raha tsy diso ny olona tany Kongo tany sy ny antony nahatonga an'le fitifirana an'le olona fa zavatra tsy nanara-dalàna foana ihany. Tsy nanara-dalàna ny mpitandro filaminana raha nampiasa an'ireny herisetra tamin'ny raisitsika hoe herisetra ekena fa hoe nandeha nandroso tany amin'ny resaka hoe zone rouge poste avancé an'ny gendarmerie ny olona tamin'ireny fa tsy nanara-dalàna foana zay tony nitranga tamin'ny tolona moa zany reny efa fomba ny zalahy reny tsara ny arangamba manao exercice de tir zany no nitranga tamin'ireny araza milaza mihitsy hoe zany tsy hoe tiako ny iverenan'ireny zavatra tsy mety reny ka ahoana ny iverenana. Eto indray zany nitranga de le tany mainty rano ity zany hoe
eto aloha de tonga de na tezitra nareo na faly nareo de tonga de tiany zavatra teneniko hoe nareo mantsy ao anaty commentaire mety tsy fantatra, mety polisy mihitsy nareo de na mety avana polisy nareo na mety olona tsotra manana ny hevitry nareo fa zavatra fantatra aloha eto amin'ity Madagasikara ty rehefa voakasikasika ny olona anankiray zay ao anatin'ny domaine misy anao de rongatra daholo ohatran'ny hoe hoentina iarovana an'iny zany foana voakasikasika ny ao amin'ny fianakavianao de tsy te halala intsony sika hoe inona ny fahamarinana, tsy te halala an'izany intsony sika fa hoe ny tiantsika tenena zany de hoe ny anay tsy mila kasihana fa mety daholo zay ataony. Raha iteny azo hoe polisim-pirenena de izy polisim-pirenena anongatra ary ho tezitra mihitsy zao fa tsy hainao fa mahay nareo tsy maninona zany fa zaho tsy mahay fa za tsy maintsy milaza ny hevitra satria firenena irahamanana ty ary ny tenenana de mba hanomezana ohatra tsara ho an'ny taranaka faramandimby. Ary aza mieritreritra sy mietihatra mihitsy ianao fa ianao no tena faratapin'ny fahaizana. Personne n'est parfait. Raha vao kitikitika indray ny ato amin'ny gendarmerie-pirenena ka misy maneho hevitra indray de mirongatra daholo ny ao amin'ny gendarmerie miaro an'iny. Raha vao kitikitika indray ny ary amin'ny dokotera ka hoe misy zavatra tsy nentina ataony tany ka mbo miteny indray ianao de mirongatra daholo ny any amin'ny dokotera miaro an'iny. De lasa rafitra ady ao anaty resaka Facebook sy ny sisa ao mihitsy manjary fifamalinana izy fa tsy famoahana hevitra. Nefa nitadidio tsara fa niza amintsika faly, niza amintsika tezitra de mahafantatra foana ireo faly sy tezitra ireo hoe ity kosa ny tena fahamarinana. Araka ny teneniko foana verimberiko fa iray ihany ny fahamarinana fa tsisy fahamarinana be da be zany. Ka za manokana zany manameloka tanteraka ny nataon'ny poste de police tany Maitrano hoe namoaka an'iny lehilahy iny ho anaovana fitsaram-bahoaka. Manameloka an'izay ary ny vahoaka ny nanatanteraka ny famonoana olona, vahoaka ny nanatanteraka zany fa tonga de za miteny mihitsy fa ny polisim-pirenena ny tena nankasitraka ny famonoana olona ary ny mpamono olona koa zany ny polisim-pirenena tany amin'ny poste de police iny. Maninona no miteny an'izay? Betsaky nareo no miteny hoe efa tamin'ny degré farany tsy azo anoharana, tsisy an'izany tsy azo anoharana zany. Tadidio fa reo force de l'ordre rehetrarehetra reo de niatrika formation reo amin'ny karazana situation be da be zay mety hitranga eo amin'ny firenena anankiray na eo amina toerana anankiray. Tsy atoro an'izany reo, tsy atoro an'izany nareo polisim-pirenena. Ka raha anao garde corps n'olona anankiray nareo fantatry nareo daholo ny mesure tokony ho raisina amin'izany. N'inona situation mety hitranga eo de manana traikefa nareo amin'ny formation zay nampanaovana nareo hoe ty situation miakatra ny degréany inona mesure tokony raisitsika. Averiko foana fa tsy hoe andeha hiverina mihoatra ny tany konga akory ka hoe andeha hamono olona fa mbola afaka hidirana zany. Afaka hidirana ny tir en l'air, afaka hidirana mitifitra tongotra olona raha reo ane tsy olona hoe amina kilometra ka hoe vizena de zay voany zay fo fa afaka ataonao mitifitra ny tongony raha ohatra ka arakaraky ny seho mety hisy zay ny tenenako. Arakaraky ny trangan'ny zavatra mety hisy eo de tokony efa manana mesure amin'izany nareo. Naninona ary tsy evacuer ny olona iny. Jerenareo ty vidéo anankiray ty. Zany inona nga iny? Pangalatsasa. Io vidéo anankiray io zay nitranga teny Akazomangy io. Rehefa nihorakorahan'ny olona Mpangalatsasa ny ramatoa iny de jere tsara ny fomba fiarovan'ireo polisy-pirenena tamin'io toeran'io an'le ramatoa. Inona zavatra nataony? Mba hanaparitahana an'le olona de nanao tir en l'air izy. Nga iny ramatoa iny tratra ny fitsaram-bahoaka tsy tratrany iny. Za tsy mbola hita ditaiko hoe nanao izy iny sa tsy nanao izy iny hoe Mpangalatsasa. Hoe navita an'izay sa tsy navita an'izay, za tsy te hiditra any amin'izay zany fa eto zany tiako hidirana fotsiny de le hoe ianareo polisy-pirenena no miaro ny ain'ny olona, nareo en force de l'ordre rehetrarehetra eo miaro ny vahoaka sy ny fananany. Zay ny ain'ny olona zany. Ary ianareo polisy-pirenena no tompona andraikitra voalohany amin'ny olona zay tazoninareo ao anatin'ny poste de police nareo. Adidinareo miaro ny ain'ny olona io mandra-pahatonga an'io any amin'ny fitsarana hitsarana anazy. Satria olona io araka ny lalàna, iza ny tsy mahafantatra an'izany fa mbola tsy azo atao hoe meloka io raha tsy ny fitsarana no mamoaka ny didy fa meloka io olona io. Lazay fa vendrana indray amin'izay, lazay fa tsy mahay ninina indray amin'izay. Fa zay ny zavatra marina. Ka ianareo polisy-pirenena no tokony hiaro ny ain'le olona tazoninareo ao amin'ny poste de police nareo. Manao fomba rehetra nareo arovana ny ainy io.
Dikan'izay rehefa tsy vitanareo zany zay, fa ohatra hoe tafiditra ny olona mamono an'io olona io, tsy vitanareo zany ny asanareo, de mieritreretanareo. Eto moa vao mainka zavatra loza fa ianareo mihitsy no nandeha namoaka an'le lehilahy ho anaovan'ny olona fitsaram-bahoaka, natolotrinareo amin'ny vahoaka izy ho anaovana fitsaram-bahoaka, fa izy nareo no afaka manao an'izany. Mbola afaka mieritreritra zavatra kely ihany hoe tsy décision anareo anatin'le poste de police le izy satria nareo koa tsy atapaka an'izay nareo, fa mety miantso lehibe anareo nareo inona no atao, de nareo miandro baiko de mino marimarina koa fa baiko avy any amin'ny lehibe anareo zany no nahatonga anareo namoaka an'le iza le lehibe anareo. Aiza ny alalana sy ny droit fondamental ananan'izany lehibe anareo zany miteny fa hoe avoay ary izy anaovana fitsaram-bahoaka, nefa mifantatra tsara zao fa ao anatin'ny poste de police nareo izy nitazonina tokony hanao fanadihadiana, mbola tsy mieloka izy ary tsy hatreto mbola tsy nisy proof mahafantarana fa hoe izy ny namono, mbola manana zo miaro tena izy, saingy ny vahoaka marobe tsy afaka nihaino an'izany fa ianareo enquêteur mpanao fanadihadiana no afaka manamarina an'izay, afaka manao an'izay enquête zay, afaka mihaino anazy. Tadidio fa io olona io ary mbola manana zo io miantso mpisolo vavany raha ohatra izy ka tsy afaka ny hamaly anareo, mbola afaka arovana zany io olona io mba ahafahana ny tena marina. Za tsy miteny hoe arovana amin'ny ratsy satria tsika mbola tsy mahafantatra hoe nanao sa tsy nanao izy, de ny any fitsarana manapaka amin'izay ny zavatra rehetrarehetra hoe meloka izy, tsy maninona amin'izay raha ohatra ka zay nirosoana amin'izay hoe voafantatra zany fa meloka izy de raha ohatra zay ny lalàna apetrakareo ameo an'le vahoaka amin'izay izy anaovan'le vahoaka zay tiany atao any rehefa fantatra fa meloka izy, tsy hidirako intsony zay. So lazainareo hoe za miaro anazy any fa hatreo aloha tsy mbola mifantatra hoe meloka izy, ka maninona ny sahanareo na nomena ny olona hoe anaovana fitsaram-bahoaka, nareo zany ny anisan'ny mpamono olona voalohany.